Ny faharoa namana Pierre Holder dia satria hitany vahoaka loatra ny fototry lay gouvernemanta vaovao, hitany vahoaka loatra ary izay nanazavatsika azy teo zay ny antom-pisiny lay prime ministre, anao inona lay prime ministre. Ny zavatra ady hevitra amintsika miteny zao namana Pierre Holder dia ny hoe araky ny nanambaran'ny prime ministre vaovao dia ny hoe iady izy vonona iady de lasa ady hevitra ny hoe iady amin'iza zay fantanina namana Pierre Holder, iady amin'ny mafia ao Ambotsiroatra ve sa iady amin'ny vahoaka. Efa naseho an'Andriamatoa Rajaonarimampianina ny zavatra tianao atao resahantsika rehefa avy eo namana Pierre Holder ny ezaka manaraka de ny ampanginana ny mpanao gazety amin'ny alalan'ilay loi de communication zay tampotampoka teo dia lalàna voalohany indrindra ho atolotra eny amin'ny anteny mera-pirenena. Ho resahantsika zay rehefa avy eo fa ny zava misy amintsika miteny zao zany dia tsy manam-pinoana amin'izay gouvernemanta vaovao eo ny vahoaka malagasy, arak'izay nambarantsika teo zay hoe ny antony pisiny aloha voalohany indrindra ny lalàna fototra mijorony ary ireo zay nanosika ametraka azy amin'ny toerany. Fa indrindrindrindra namana Pierre Holder amintsika miteny zao resahantsika kely mikasika an'izay nambaran'Andriamatoa nambarany gazety Midi Madagascar ny amin'ny hoe 150 millions ariary ny vidin'ny toerana ministra iray. Fantendrapetrakatsika namana Pierre Holder hoe ataony gouvernemanta miorina eo ambonin'ny corruption ahoana no iady amin'ny corruption ohatra namana Pierre Holder. Eo indrindra ny goavana namana Maurice Avonana satria raha mifototra amina iverenantsika kely hoe mifototra amina tsy fanarahan-dalàna ny joron'ny gouvernemanta, amin'ny fomba ahoana no anantenana gouvernemanta mifototra amina tsy fanarahan-dalàna kanefa nde io gouvernemanta io dia ilaza fanara-dalàna ary hitaky ny olona rehetra hanara-dalàna. Raha hitaky io gouvernemanta io ajao ny lalàna, arao ny lalàna momba ny douane, zao avy ny taxe aloha rehefa misy ohatr'izao, zao ny lalàna rehetrarehetra momba ny douane, ka tsy hanaraka ny olona fa hanao risoriso any. Amin'ny fomba ahoana no ahafahan'le gouvernemanta hiteny hoe tsy manara-dalàna nareo napiditretana tany amin'ny douane, nefa izy mifototra ny seza ipetrahany tsy fanarahan-dalàna. Amin'ny fomba ahoana no ahafahan'le gouvernemanta zay nifototra amin'ny mijoro tamin'ny tsy ara-dalàna hitaky fanarahan-dalàna etseroa, ary eo ny mitatra hoe amin'ny fomba ahoana no edivan'io gouvernemanta io amin'ny tsy fanarahan-dalàna rehetrarehetra mety isy. Raha misy lalàna milaza fa tsy azo alefa ondrana ny ivelany bois de rose, zay ny lalàna, dia iady le gouvernemanta hoe ajao zay lalàna zay, nefa izy gouvernemanta aza nijoro tamin'ny tsy ara-dalàna. Io gouvernemanta io iady amin'ny risoriso ny corruption, nefa le gouvernemanta nijoro tamin'ny resaka corruption. Zany le zavatra tsy mampatoky nizaniza, tsy mahatonga ny rehetrarehetra tsy anatena ninina amin'le fitondrana amin'ny ankapobeny sy amin'le gouvernemanta vaovao manokana, tsy mahatoky ninina ny olona ny vahoaka malagasy satria ilay gouvernemanta sy le fomba fitondrana mihitsy no efa tsy anatenana ninina fa nifototra tamin'ny zavatra tsy mety. Ary mampametraka fanontaniana zany hoe raha nikabary ny prime ministre fa ho combattant ary anangana gouvernement de combattant mpiady, mazava de ny meloa nefa fa tsy afaka iady amin'ny corruption izy, tsy afaka iady amin'ny tsy fanarahan-dalàna izy. Inona le divany sisa zany? Iady amin'inona izy sisa? Iady amin'ny fanarahan-dalàna ve zany? Iady amin'ny tsy fanaovana corruption zany? Lasan'ny corruption ny principe, lasan'ny tsy fanarahan-dalàna ny principe eto amin'ity firenena ity. Ka ny edina amin'izay dia zao zay manara-dalàna indray ny fahavalo ny fitondrana, lasa fahavalo pirenena zany. Ny olona miady amin'ny corruption na tsy manao corruption zany zao ny fahavalo. Nareo tsy nanao corruption, tsy nanaritra 750 millions de francs, fahavalo nareo ny dikan'izany. Zay zany ny fandeha.
ary zay ny manazava raha teo raha ataontsika tsetsatsetsy tena manazava ny antony nanaovana terivaimanta ny elan'ny prime ministre Ravelonarivo araky ny vaovao rehetrarehetra eno sa niady tamin'ny corruption le rangaha io tamin'le resaka Singapour tamin'le resaka Bekasy tamin'le resaka vato tamin'ny Tsiromandidy lasa izy zany zao ny tsy ara-dalàna fa fahavalo de ny edivana de io voakipily io zay ny zavatra misy eto amin'ny firenena ary tsy magaga na manao mirisy tsy avonana raha mba haka ohatra tsika amin'ilay tantara voalaza ao anaty baiboly hoe ataony raha ao anatin'ny sy ny hoditra tonta ahoana ny terizana divay vaovao ao anaty sy ny hoditra tonta fa ho simba ny divay vaovao fa tsisy divay vaovao zany hipetraka ao fa tonga de ho lasa divay simba ny raha anatina sy ny hoditra tonta no ametrahana ny divay vaovao. Kristy no nilazan'izany eny anaty baiboly raha ka ohatra tsika ka raha anatina fitondrana efa manana fomba fiasa tonta ny lozan'ny toetrandro raha anatina fitondrana sy gouvernemanta tonta satria efa nanapofo tao anatin'ny rotaona fa corruption nipetrahana anticonstitutionnalité nipetrahana illégalité nipetrahana magouille nipetrahana inona ny fampandrosoana développement croissance économique développement équilibré fanatsarana ny social ny mbahoaka inona no antenaina azo ny vahoaka nantenaina amin'izany resaka toekarena fampandrosoana zany avy amina fitondrana efa nampiseho fa loha tonta tsy misy zavatra vaovao azo antenaina amina zavatra tonta na manamorisy tsy avonana araka le ohatra ny baiboly teo efa sy ny hoditra tonta zany zao le fitondrana le fomba fiasan'ny filohan'ny repoblika sy ny manodidina azy ny fomba nanganana ny prime ministre sy ny gouvernemanta efa fomba nilozan'ny toetrandro efa zavatra méthode tonta nefa de eritreretana anantenana développement vaovao ve fitokisana vaovao ny amin'ny vahoaka ve fampandrosoana vaovao ve fampandrosoana raha toekarena ve falatsarana social vaovao ve tsy mahagaga raha tsy misy ninina azo antenaina amin'izany